Miaraba tompoko lahy manaty za tompoko vavy tonga sondray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'izao alina izao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny vaovaon'ny fifidianana no hanomboantsika ny fotoana ho fampandehanana tsara ny fifidianana ary amin'ny 7 novambra ho avy izao dia nanatanteraka fampiofanana ireo délégué ny solitena ny kandidany avy ao amin'ny seni androany nampahafantarina azy ireo ny tokony atao mialoha sy aoriana fa indrindra mandritra ny fifidianana anisan'izany no resahana makasika ny fepetra raisina rehetra ao anatin'ny birao-pifidianana iray vaovao tanteriny Jessica Miray eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Mba hampirindra ny fifidianana sy hampizotra izany amin'ny antsakany sy andavany dia nanatanteraka fampiofanana androany ny avy eo anivon'ny seni na ny birao mahaleo tena misahana ny fifidianana. Nandray anjara tamin'izany fiofanana izany ny délégué solitena ny kandidat tsirairay avy. Tanjon'ny fampiofanana kosa ny fampahafantarana azy ireo ny fepetra rehetra ao anatin'ny birao-pifidianana mba tsy hahafaty birao-pifidianana iray. Izy ireo indray avy eo no mampity izany amin'ny solitenan'izy ireo isaky ny birao-pifidianana. Anisan'ny tsy fahatomombanana ka mety ahafaty birao-pifidianana iray ny tsy fahampiny ny mpikambana ao anatin'ny birao-pifidianana izay tsy tokony ho latsaky ny telo. Raha ny antsasa manila ny birao-pifidianana manerana ny noso ny maty dia tsy maintsy averina ny fifidianana. Antony moa dia satria hita sy voamarika hatramin'izay fa betsaka loatra ireo antony mitranga amin'ny fifidianana ka miteraka ny fahafatesan'ilay birao-pifidianana na mahatonga ny vatony mpifidy tsy anakely ka aleo omena fiofanana ny délégué ny candidat mba afaka anaramaso an'izay mety tsy fanarahan-dalàna mitranga ao anatin'ilay birao-pifidianana ka ny antony mety ataoko hoe hitranga tsy fanarahan-dalàna ka mety ahafaty ny birao-pifidianana iray ohatra ny hoe tsy ampy telo ny ao anatin'ny birao-pifidianana raha tokony izy moa koa dia 5 ny mpikambana ao anatin'ny birao-pifidianana dia farafahakeliny tsy maintsy telo amin'ireo no mampandeha an'ilay birao-pifidianana raha tsy ampy telo zany io efa tsy fanaran-dalàna zay mety hiteraka fahafatesan'ny birao-pifidianana ohatra hoe mifamenoana an'ilay procès verbal amin'ilay voka-pifidianana raha ohatra ka tsy ampy telo ihany koa ny soni eo amin'ilay fitanana an-tsoratra dia efa maty ihany koa zay ny birao-pifidianana. Mahakasika ny peta-drindrina ihany koa dia anisany nampatsiahiviny seni androany fa anatin'ny lalana fehizoro 24 ny faha 1 ny volana May 24 teo fa tsy azo ataony mametaka peta-drindrim-pifidianana na ny afisy elektoraly enimbolana mialohan'ny fampielezan-kevitra izany hoe enimbolana mialohan'ny 9 oktobra 24. Nandray anjara tamin'ity fampiofanana ity ihany koa ny EIZA na rafitra ra-pifidianana ho an'ny demokrasia maharitra di Afrika. Nanomboka androany izay fampiofanana izay ary tsy hifarana raha tsy ny faha 20 ny volana septambra izao ka azo fampiofanana amin'izany ny mpandray anjara rehetra amin'ny fifidianana sy ny antoko politika. Fa ho fanampiana ireo pakafako misa arivo eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia nanolotra vola mitetina 10,000 euro ry zareo avy eo anivon'ny AFD, ny région Île-de-France ary ny fondation Suez tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely no nataony fifanaova-tsy ny mpiara-miasa androany teo amin'ny ben'ny tanàna Ramatola Laura Valmanana sy ny taleparitry ny Positive Planète International Agnès hier tanjon'izao tetikasa izao moa dia ny mba ho fampakarana ny fari-piainan'ireo pakafako ireo. Jessica Miray hatrany no mitatra izay vaovao izay. Pakafako miisa arivo eto amin'ny tanàna Antananarivo no hisitraka ny fiara-miasa eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny ONG Positive Planète. Vita soni androany maraina izany fifanarahan'ny-piara-miasa izany teo amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo la Laura Valmanana sy ny taleparitry ny Positive Planète International Agnès hier tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. 10,000 euro ny tetibidin'izao tetikasa izao fa matsimbola ny AFD frantsay, ny région Île-de-France ary ny fondation Suez. Mpitantana ny tetikasa kosa ny commune Antananarivo renivohitra sy ny ONG Positive Planète International. Izao tetikasa izao dia ho fampakarana ny fari-piainan'ireo pakafako miisa arivo ireo amin'ny alalan'ny fanodinana ny fako voahangona ampidiram-bola ho azy ireo. Fanomezana azy ireo fiahiana ara-tsosialy koa.
Sony vita teto an-drano moa zany amin'ny commune Ben'Antananarivo izay tarihany be ny tanàna Antananarivo sy zareo amin'ny positif planète international dia mikendry indrindra amin'ny fanatsarana fari-piainana ny vahoaka Antananarivo, ny vahoaka sahirana, amin'ny fanadiovana koa ary amin'ny fanomezana asa. Ary izay rehetrarehetra izay dia arahana fanoratana pré-collecteur ny fiteniny anazy amin'ny teny vahiny teo moa mpandroaka an'ilay fako ho avadika ho angonina, ho avadika ho zavatra hafa zany dia anatin'izay fomba fijery izay indrindra satria izay mifandraika amin'ny fomba fijeryn'ny be ny tanàna Antananarivo zany sady voadio ny tanàna no manatsara voaray an-tanana ny vahoaka sahirana. Dia izay zany le convention natao teto androany miasa eny anivon'ny fokontany telopolo tena marefo. Aritra roa taona izao fifanarahanm-piara-miasa vita Sony teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny ONG positif planète international izao ho fampakarana ny fari-piainan'ireo mpakafako eto amin'ny tanàna Antananarivo ireo. Eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana sy ny fiara-miasa amin'ny any ivelany kosa, mbola vonona nohana trany ny Madagasikara ny firenena sinoa eo amin'ny sehatra fototra entina nanangana ny toe-karena eto amintsika, fanohanana tsy misy takalony, saingy mitaky ezaka avy amin'ny tsirairay mba halavorary ireo tetika asa rehetra sy ny fampandrosoana maharitra. Tsy ny firenena Malagasy ihany no isitraka izao fanohanana izao fa ireo firenena rehetra ty Afrika. Nomena sehatra manokana ny mpanao gazety androany tetsy amin'ny trano fiasan'ny masovon'ny sinoa nanisana mba hampafantarana ny fitohizany io fiara-miasa io sy ny tatitra momba ireo fiaonana tampony teo amin'ny firenena Afrika sy ny sinoa. Edeny Eliasy, Rivo Ratsaonarivelo. Nanamafetrany ny fahavononany anohana eo amin'ny sehatra rehetra afaka mampandroso haingana any Afrika ny firenena sinoa. Io no fantatra nandritra ny fiaonana an-tampony ny arahan'ny firenena rotonta tany Beijing tamin'ny fiandohany ity volana septambra ity. Ankoatra ireo fampiasam-bola efa nahita pahombiazana teo amin'ny rotonta tao anatin'ny telo taona izay dia anontona vola mitentina $10,000 io firenena io anohizana indray ny fanohanana any Afrika ka isany misitraka izany ihany koa i Madagasikara. Isandraka amin'ny sehatra maro ny fampiasana io vola io, isan'izany ny famatsim-bola ny tetika asa fitrandrahana eto Afrika izay mitentina $10,000. Qu'est-ce que ça veut dire la coopération gagnant-gagnante? Vous avez posé la question, la Chine offre des dons pour aider les pays africains, pour la construction d'infrastructures, pour la construction de l'école, pour la construction de l'hôpital, etc. Pourquoi la Chine a fait ça? Pour la Chine, il y a une idée très importante, c'est le développement en commun. Etsekilin'izay isan'ny nametrahany mpanao gazety fanontaniana ihany koa ny mikasika ny takalony izao fanohanany sinoa ny Madagasikara izao. Ny antefa tany amin'ny tontolon'ny fitrandrahana arenakibon'ny tany avy hatrany moa ny vodoatondresaka toy izao indrindra ny valiteny azo nandritra izany. L'exploitation minière, donc puisque vous en parlez, je ne pense pas que la Chine est le plus grand, ou même est un des plus grands. Elle n'est pas un des plus grands exploitateurs des mines à Madagascar. Aucun projet important. La Chine il tient une action ou des actions. Il y a des Chinois qui travaillent dans le secteur minier. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de données sur eux. Et là, nous pensons que ce sont des actes, des marchés commerciaux. Et si on parle des conditions naturelles très bonnes de Madagascar, ça ne veut pas dire le mine. Ça veut dire Madagascar est la première grande île du monde. Vous avez des côtières très larges, n'est-ce pas? Vous avez des conditions naturelles très bonnes. Tout cela, ce sont des ressources naturelles qui sont vraiment nécessaires pour le développement. On doit profiter de ces conditions naturelles pour
pour le développement. Et ça, nous sommes prêts à travailler avec Madagascar ensemble. Tao anatin'ny 7 taona niarany asa teo amin'ny Afrika sy ny Sinoa no nahitana taratra ny firoborobony ny fifanakalozana arabaritra. Nahatratra 700 lavitra isa dolara ny adiry ny fifanakalozana arabaritra niarahan'ny rotonta tamin'ny taondasa. Nahatratra 2.3 lavitra isa dolara izany ho an'ny firenena Sinoa sy ny firenena Malagasy. Tsy mijana eo nisehitry ny varitra irery ihany anefa io fiara-miasa io, fa indrindra ihany koa ny resaka fampiroboroboana ny indostria, ny fanamboarana vody-drafitra samisahana ny fitaterana, ny famatsiana herinaratra, ny fifandraisan-davitra, ny sehitry ny fampianarana sy ny sehitry ny fahasalamana, ny sehitry ny fandriam-pahalemana sy ny maro hafa. Tsara ny mampafantatra fa firenena anisany mahantra indrindra ihany koa ny firenena Sinoa nandritra ny 40 taona. Noho ny toe-tsaina lipivoarana nanan'izy ireo no isana mpiakatra ny lara no ao anatin'ny firenena matanjaka indrindra maneran-tany. Io maraina io moa no nampahafantarina ny mpanao gazety malagasy ireo ezaka lehibe efa vita sy ny vinam-bola hotratrarina eo amin'izay fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta izay. Eo amin'ny vaovaon'ny fitaterana kosa indray dia mifandrirotra ny eo anivon'ny fitantanana ny coopérative 138 andaniny ny milaza fa birao ara-dalàna voafidy ny volana jolay 7/24 izay manana fepto-pitantanana mandritry ny 4 taona ary ny ankilany kosa ireo milaza fa birao vaovao no vidiana farany. Mikorotana arak'izany ny fitantanan-draharaha eo anivon'ity coopérative ity. Jessica Miray no mitondra antsika izay vaovao izay. Biro roa no mifandrirotra eo amin'ny fitantanana ny coopérative VAOVAO mampitoy any Anosipatrana sy Analakely. Ny andaniny milaza fa izy ireo no birao voafidy ara-dalàna nanomboka ny volana jolay 7/24 ary manana feptaona hitantana mandritry ny 4 taona. Izany hoe tsy tokony farany izay fitantanana izay raha tsy ny taona 2022. Ny ankilany kosa nefa milaza fa efa tsy manan-kery intsony izany ka efa nanatanteraka fifidianana vaovao ary izy ireo indray no tokony hitantana ity coopérative ity. Efa niakatra teny anivon'ny fitsarana ny raharaha mikasika ity olana ny coopérative Campimi ity ka ny milaza fa birao vaovao no nametraka ny fitoriana. Saingy tsy nanaiky ny valin'ny fitsarana ny birao teo aloha izay marina fa sazy miantona 2 taona ary lamande iray tapitrisa ariary ka ampiakatra ny raharaha amin'ny antanan-tohatra ambonimbony kokoa. Ny nitoriana azy ireo tamin'izany dia ny fisandohana andraikitra na ny usurpation de fonction. Misy problème zany tato amin'ny coopérative Campimi zotra 138. Ny olana tato zany ireo conseil d'administration izay tonga teo aloha 7 ny isany dia ny anankiroa amin'ireo ihany no manana tomobile ao anatin'ny conseil d'administration io fa ny enina ambiny zany tsy misy manana tomobile daholo. Dia izao izay miteny aminareo moa zany membre tena membre feno mihitsy 4.0 taona na membre natato. Dia ireo olona tsy manana tomobile ireo raha vao misy olona manelinkelina azy na miteny amin'ny zavatra tsy mety ataony dia amorona ny dossier dia alana. Dia ireo olona tsy manana tomobile miasa ireo indray no manala ny olona manana tomobile atao anaty coopérative zao. Izahay reto moa zany no za zany no tenako no filohan'ny 138 amin'izao fotoana izao. Raha Andriamatoa Tanilako no filoha-mpanorona ny 138 no CA. Mety gaga nareo raha mahita anay mijoro eto par rapport amin'ny zavatra rehefa niteneniny olona teo ankilany zanaka anareo teo fa izahay no milaza aminareo fa izahay no mpitondra ara-dalàna tamin'ny 138 fa izahay dia voafidy ara-dalàna tamin'ny alalan'ny assemblée générale tamin'ny 30 juillet 2017. Efa taona ny délai-ny mandahanay fa ireo olona mitonona fa ho mpitantana ny 138 vaovao ireo izay manakorotana fototry ny korotana eto amin'ny 138 dia nanao fifidianana tsokosoko. Nahitana fikorotanany mihitsy moa ny fandehan-draharaha teo anivon'ity coopérative ity toy ny fangalana ny fandraisana anjara ny taxi be izay mitentana 500 ariary isan'andro. Tsy hitan'ny mpamily sy ny mpanampy azy intsony ny tokony andray ity fandraisana anjara ity fa samy milaza ny birao ara-dalàna avokoa izy ireo ka mangataka ny tokony hijerevan'ny ministera pia azy ireo ny andaminana ity raharaha ity dia ny ministera ny indostria sy ny sehatra tsy miankina izany. Marina moa fa fiara manodidina ny 10 no voasoratra ny taratasy mikambana ao anatin'ny coopérative Campimi 730 fa 40 kosa no amperinasa.
fa makasika ilay lozam-pifamoivoizana andratrana akizo roa tetsy Ivandro kosa ny arivan'ny zoma fa 14 septambra lasa teo dia voasambotra ny avy eo anivo ny borgady ny sana ny ady amin'ny eloka bevavy ilaina vandoza navita nandoro ilay fiara androany mono natolotra ny fitsarana ity raharaha ity mbola eo pikaroana ireo namany kosa ankehitriny ny avy eo anivo ny mpitandro ny filaminana ny andindiny izay Trateky ny polisy avy eo anivo ny brigady misahana ny ady eloka bevavy ilaina vandoza navita nandoro ny fiara iray tetsy Akorondrano ny ariva ny 14 septambra 2024 lasa teo. Raha tsy ivina tokoa mantsy ny arivan'io andro io tokony tamin'ny fitora teo no nitrangana loza mpifamoivoizana nadratrana ankizy roa teo Ivandry. Io fiara io izay voalaza fa fiara ny filohan'ny andrim-panjakana iray. Tezitra manoloana izany ny mandidina ka nisy andian'olona tsy fantatra avy hatrany dia nandoro io fiara-panjakana io. Natao avy hatrany ny fikarohana sy ny fanadihadiana momba ireo olona nandoro ilay fiara ka izao tratra izao. Rehefa natao koa ny fanadihadiana dia misy olona iray voasambotra. Io olona voasambotra io dia voalohany aloha avy amin'ny angom-baovao teny toerana ihany koa nahafantarana fa nisy lehilahy iray izay nanentana ny olona hamadika an'ilay fiarakodia ary andoro an'ilay fiara. Nisy ihany koa caméra de surveillance teny toerana izay nahitana ny zavatra niseho teo ary voamarina le angom-baovao azo fa tena io lehilahy tokoa ny hita amin'ny sary namadika an'ilay fiara ary nandoro azy io. Natao ny fikarohana azy voasambotra izy dia natao ny famotorana ny aiky ny eloka nataony izy ary nanondro namany maromaro izay niaraka taminy nanao an'izany fanombana zany. Raha ny fantatra dia tsy ity lehilahy ity irery no tompon'antoka tamin'izao fandorana izao fa mbola misy namany hafa eo andalam-pikarohana. Androany mono natolotra ny fitsarana ity raharaha ity. Etsy ankilan'izay efa tsy misy atahorana intsony ny ain'ireo ankizy roa naratra ireo. Mbola tsy nahenom-baovao kosa hatreto ny mikasika ny sazin'ilay mpamily nyity fiara ny filohan'ny andrim-panjakana ity. Eo amin'izay pejy ny trangam-piarahamonina izay hatrany ny tolo-batana teny amin'ny borgady misahana ny ady amin'ny eloka bevava ihany koa ilay manam-boninahitra avy ao amin'ny polisy pirenena ny ray tsikombakomba tamina fanendahana teratany Sri Lankais ka naverezana volamena milanja 10 kilao sy 80 grama efa natolotra ny fitsarana androany ihany koa moa ity raharaha ity edena Ilia. Taoriny ny fampandrenesana an-gazety sy ny fikarohana nataon'ny polisy mpanao famotorana dia ny tolo-batana avy hatrany ilay manam-boninahitra avy ao amin'ny polisy pirenena izay isan'ny iray tsikombakomba tamin'ny fanendahana ilay teratany Sri Lankais teny Ampassamadinika. Raha tsy ivina ny 10 septambra lasa teo no naharay fitarainana momba ity fanendahana ity ny teo anivo ny brigady misahana ny ady eloka bevava. Fitarainana nilazana fahaverezana volamena milanja 10 kilao faingo 80 grama. Rehefa nandeha ny fanadihadiana rehetra dia fantatra fa ilay mpamily nyity teratany Sri Lankais ity ihany no tompon'antoka tamin'izao fanendahana mitampiadiana izao. Fandehany zany dia nisy teratany Sri Lankais ireo andeha hivoaka ho any ivelany ary fandeha hivoaka ny trano izy zany tonga teo amin'ny alabe dia misy nandrava avy hatrany lasa tamin'izany le volamena. Misy naplaza taty amin'ny brigade criminelle sakelika fahadimy fa nisy fiarakodia anankiray izay tavela eo Antsahavoly. Niaraka tamin'izay koa tonga taty ihany koa le Sri Lankais izay niary an'ilay fandrobana naplaza fa very le volamena voalaza teo aloha. Didina teny toerana zany ny tompona andraikitra nanao ny fitsirihana ary nanomboka ny fanadihadiana. Rehefa tonga teny toerana ireo dia hita teo tokoa fa nisy fiara anankiray izay tavela teo. Tsy nisy marika famantarana intsony izy io fa efa nisy dia natao ny fanangonam-baovao manodidina teo dia nisy olona tsara sitrapo nilaza fa rehefa nisakanan'ny polisy nanao polisy de la route zany io fiara io dia nisy nitonona hoe commandant tao anatiny.
na dia dinareo polisy nanao polisy de la route reo a nanamarina an'izay ihany ko fa misy nitonona commandant tao anatin'ny fiara io mito ihany ny fanadiadiana tadiavana ny tompon'le fiara dia nilaza ny tompon'le fiara fa nisy nindrana io fiaran'io a ny ariva ny alatsinainy dia nikaroana iza le nindrana an'le fiara dia le commandant le manamboninahitra ato amin'ny polisy pirenena zany a no nindrana ny fiara io mito ihany ny fanadiadiana dia tonga tany amin'ny mpamiliny reto teratany vahiny reto io mpamily io zany a ny mahafantatra ny fandaharam-potoana ny reto vahiny reto ary niteny tamin'ny namany ity le voasambotra voalohany tia ny fisiny le volamena any amin'ireo Sri Lankais ireo. Averina tsy misy fepetra any amin'ilay teratany Sri Lankais kosa ireo entana sarobidy nisy nanendaka teny aminy ary androany natolotra ny fitsarana ny raharaha momba ilay mpamily sy manamboninahitra avy eo anivony polisy pirenena. Ankoatra izay sazy omen'ny fitsarana dia mbola isy sazy hafa miandry ity manamboninahitra ity eo anivony polisy pirenena ho iatrany ny fanazavana androany. Fateratany Guinéana Rola mpamaty sy mpivarotra héroïne sy cocaïne kosa no tratehaky ny service de la surveillance du territoire ho Mali talata atao amin'ny trano tetsy amin'ny 67 hectara no natratrarana azy Rola ireto raha toa ka efa ela no narinesana vaovao makasika izao asa ratsy ataony izao rehefa natao ary ny fisavana dia mbola hita tao an-trano ny héroïne milanja 320 kilao sy cocaïne milanja 12 kilao mbola mitoatrany moa ny famotorana makasika azy mirahalahy ireto raha tsika avy hatrany ny fanampanazavana entin'ny commissaire divisionnaire de police Andriamatoa Andriany Rinarvelo Jean-Yves Rémy. Ny fiaramiasa tamin'ireo olona izay tsara sitrapoa dia nahitan'ireto cocaïne sy héroïne ireto ny service zany teny 67 hectara ny volavolo zany moa dia ireto hitanareo manatrika ireto teratany Guinéana anankiroa izy ireo dia efa nonona teto Madagasikara nanomboka ny taona 2014 ndray amin'izy ireo dia efa nigadra no io antony io ihany dia izao tratra mamerikeloka izao ihany koa amin'izy Rola ireo ny anankiray dia tsy manana taratasy ahafahana mipetraka eto Madagasikara izany hoe azo ny service atao ihany koa zany ny tonga dia mandefa azy mody any amin'ny toerana izay miavely any Guinée zany. Ny cocaïne dia milanja 43 grammes, ny héroïne kosa dia 112 grammes no lanjany izay ampiarahan'zareo amina fitaovana hafa moa izy zany ahafahany mampiasa an'ilay zany rehefa amidy. Dia mifarany eto tompolasy tompoko vavy ny fotoanany fampahalalam-baovao ny MBS amin'izao alina izao ankasitrahana hatrany ny fanaranao izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandram-piona ary manome fotoananao indray ho amin'ny rapitsy toy izao.